Ampifaliana trano riavana imbonatsika amin'izao fampovavahana isa maraina izao. Ho aminareo any ny tompo. Eo ambany masitsika ny salamo fahatelo amby zato andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Salamo fahatelo amby zato. Mitsangana ary anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anaran'ny masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Ary iza misy adronao ny fitahian-drehetra. Izay mamela ny elokao rehetra. Izay manasitrana ny aretinao rehetra. Izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka. Izay manarona famondram-po sy fiantrananao. Izay mahavokisoa ny vavanao. Ny fahatanoranao modindray toy ny an'ny voromahery. Amen. Isaoranay ianao Andriamanitra no ny naharianao anay indray eo ambany famondramponao ka nomezanao anay fiainam-baovao amin'ny Kristy. Tsapanay tokoa fa sambatra izahay miara-dalana aminao, miara-mandeha aminao Tompo Andriamanitray. Amin'ity fotoana ity dia tario amin'ny fanainao masina izahay mba hifanatrika aminao ary sikino hery avy amin'ny teninao, mbola hanohy ny lalana miaraka aminao mandrakariva. Dia mianohy ny fivavakay Tompo, izao fotoana izao atolotray ho voninahitrao ary antenainay andraisanay hery sy aina vaovao avy amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Filazantsara araka ny Luka toko fahaenina andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Luka toko fahaenina andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Anaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo ny fiangonana. Ary Jesosy niara-nidina tamin'ireo dia nijanona teo an-kamarenana izy sy ny mpianany maro mba amin'ny vahoaka betsaka avy tany Jodia rehetra sy Jerusalema ary avy tany amoron-dranomasina any Tiro sy Sidona, izay tonga mba hiaino azy sy hositranina amin'ny aretiny. Ary izay nampahorian'ny fanahy maloto dia nositraniny. Ary ny vahoaka rehetra nitady hanendry azy satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra. Ary Jesosy dia nanompo ny masiny tamin'ny mpianany ka nanao hoe: sambatra ianareo noana ankehitriny fa hovokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa hiome ianareo. Sambatra ianareo raha halan'ny olona ka ariny sy aratsiny ary laviny toy ny zava-dratsy sy ny anaranareo no ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany ka mipita fa indro lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra fa izany nataon'ny razany tamin'ny mpaminany. Fa lozanareo izay manan-karena kosa, fa efa azonareo izay nahafapo anareo. Lozanareo izay voky ankehitriny, fa mbola honoana ianareo. Lozanareo izay miome ankehitriny, fa mbola ory sy hitomany ianareo. Lozanareo raha milaza soa anareo ny olona rehetra, fa izany nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka. Amen. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Amangy atsika trany any riavana ny fanahin'Andriamanitra ka hitarika atsika hatonga ny teny ho fanazavana ny lalantsika miaraka aminy. Luka toko fahaenina andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Soratra masina miverina eto amintsika izany raha efa nivelomantsika fiangonana ny alahady lasa teo. Jesosy Kristy mampianatra eo anatrian'ny olona samihafa dia ny mpianatra sy ny vahoaka maro hoy ny soratra masina. Nanopy ny masiny tamin'ny mpianatra izy ary ireto teny milaza fahasambarana sy mampitandrina amin'ny loza ireto dia nitodiany manokana araka izany amin'ny mpianany. Ny mpianatra dia ireo mpiaradia amin'ny Tompo, mpiara-miaina amin'ny Tompo, nanaraka ny fampianarany,
ny aino ary ny aina ny fampianarany. Rehefa vakitsika amin'ny toy ny soratra masina momba mpianatry ny tompo, ireo mpianatra ireo no nandray ny fanirahana ka nanatanteraka ny fanohizana ny asa zay efa nototosain'ny tompo. Izay ny mpianatra, mpanarady, mpiaino ny fampianarana, mpiaina ny fampianarana, mpiara-miaina amin'ny Jesoa, mpianatra ny nataon'i Jesoa, nanohy ny asan'i Jesoa. Eo alohan'ny andininy 17 dia misy filazana ny antsony Jesoa ny mpianatra 12. Noho ny maraina ny andro dia nantsony anatonazy ny mpianany ka nifidianany 12 lahy izay nataony hoe apôstôly. Tao amin'ireo mpianatra no nifidianana ny apôstôly. Asa fatatsika ny fihavana zany. Apôstôly zany dia nalaina tamin'ireo mpanarady ny tompo. Mpianatra koa ireo fa nalaina tao amin'ny mpianatra. Ankilany ny vahoaka. Rehefa vakitsika izao soratra masina izao, ireo vahoaka ireo dia ilay voagejany demoni nitady fanasitranana ihany. Ary izy ireo dia nandeha kilometatra maro avy any Tiro sy Sidona, avy any Jodia sy Jerusalema. Raha jerentsika ny saritany dia manodidina ny 20 na 70 kilometatra ny dian'ireo olona ireo ho ao amin'ny tany lemaka ny atao hoe Kamarenana, fa tsy anara-tanàna io. Tany lemaka ohatrany hoe izao fiangonana izao. Fa eo dia hita ny tompo hoe reto ny vahoaka mpitady fanasitranana, reto ny mpianatra, mpiaino sy mpiaina ny fampianarako. Mitopy any amin'ny mpianatra ny mason'i Jesoa ary miteny manokana amin'ireo mpanarady azy ny tompo, ireo mpiaina ny fampianarany. Miara mandeha amin'ny tompo. Voalohany, miala amin'ny lala masaka. Miala amin'ny lala masaka. Ary ny faharoa, mizotra amin'ny faharetana. Mizora amin'ny faharetana. Miala amin'ny lala masaka. Manova fitodika ny mpianatra eto i Jesoa raha mitanisa ny amin'ny atao hoe fahasambarana sy ny loza. Raha ny fieveran'ny olona mahazatra ny atao hoe sambatra dia ireo manan-karena, ny atao hoe sambatra dia ireo voky, ny atao hoe sambatra dia ireo mahazo-doka amin'ny mpiara-belona aminy. Iretsy telo farany manomboka ny 17 hatrany amin'ny 19. Zay ny fieverana mahazatra ny olona, zay ny lala masaka, izay ny ao an-tsain'ny olona. Fa amin'ny tompo, raha mampianatra izy ny 20 hatramin'ny 12 dia ny mifanohitra amin'izany. Ny nona ny sambatra, ny aratsiana no ny anaran'ny tompo ny sambatra, ny malahelo no sambatra. Zany driava ny ilazana hoe ny mpianatra ny tompo miara-mandeha aminy, itodiany manokana dia asainy miova fitodika, miala amin'ny lalana masaka sy ny fieverana mahazatra. Io tsy ny amin'ny hoe ny fahasambarana sy ny loza ihany, fa tena ny fiainanao manontolo mihitsy. Rehefa manara-diny tompo ianao dia miova fitodika. Hafa mihitsy taloha ianao nitodika tany, dia izao ianao mitodika aty. Ary zany driavana dia manomboka eo amin'ny fibanjinantsika ny azo fijalian'ny tompo. Eo ny fitodiky ny olona tsirairay no manomboka miova, ka hafa ny fijeriny atao hoe fahasambarana, hafa ny fieverany atao hoe loza, hafa ny fieritreretany atao hoe fahamarinana, hafa ny fieritreretany atao hoe fahadisoana. Manomboka eo amin'ny fijerenao ny azo fijalian'ny tompo no miova ny lalanao, miova ny fitodikao, miova ny fisainanao. Eo ny tepoka
fiovandalana. Ry havana malala dia izany no itodian'ny tompo manokana amintsika koa. Isika izay miara-mandeha, miara-miaina amin'ny tompo amin'ny famakiana ny soratra masina, amin'ny fiainona ny afatr'Andriamanitra tahaka izao. Aoka tsy ho zatra ny lalan-dririnina isika fa avaratravy anao hitsin-dalana. Efa miova zao ny lalantsika. Mijerehany Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana dia hitanao fa hafa mijerinao ny fiainanao. Raha miiba ny fieritreretan'ny olona izany dia miabo ny fahitan'i Jesosy. Raha tsy mety ny fieritreretanao, ny fiainanao, dia mahasoa anao zany, hoy ny tompo. Izay ilay hoe miala amin'ny lala masaka. Ny faharoa, mizora amin'ny faharetana. Rehefa mamaky ireo fitanisana ny fahasambarana isika dia hitantsika fa mandeha ary hivantana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, izany lalana iarahana amin'ny tompo izany. Sambatra ianareo malahelo fa nareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa iome ianareo. Tahaka izany ry havana, misy fiafarany ny lalantsika miaraka amin'ny tompo ary fiafarana miabo. Raha mitomany ianao dia iome, raha anona ianao dia hovoky, raha malahelo ianao anjaranao ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny Luka 7:9-20 dia misy teny fiantsona fampahafantarana ataon'ny tompo hoe raha misy tanaraka aoka izy hitondra ny hazo fijaliana ka anaraka. Ao amin'ny Romanina 5:17 raha ho jerentsika dia misy teny mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miaritra aminy isika mba hiara-manambonina hitraminy koa. Izany lay fizorana amin'ny faharetana, mitondra ny hazo fijalian'ny tompo ary miara-miaritra amin'ny tompo dia miara-manambonina hitraminy koa. Izany ny lalana hiarahantsika amin'ny Jesosy. Toy ny vahoaka maro nanaraka eto, ny ankamaroan'ny fiangonana na atao hoe ny betsaka amin'ny mpiara-mivavaka, mitady izay hanambinana, mitady izay hananana, mitady izay ahasitrana, mitady izay kasika azy, hoy ny soratra masina, satria manana hery miala ahasitrana izy. Izany no tadiavin'ny vahoaka, fa ny tompo dia mahita hoe ireto mpianatra ireto kosa manaradia te hiaina ny sitrapoko, ary dia tarihany hanantena hizotra amin'ny lalan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana malala, manopy ny masony amintsika tsirairay, manopy ny masony aminao mpianatra ny tompo, hovay ny fijery, miala amin'ny lala masaka. Manopy ny masony aminao ny tompo, miskina, mizora amin'ny faharetana, dia ho tonga soa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Hoy ny soratra masina izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Amen. Hivavaka isika. Isaorany ianao tompo no ny fotoana nazonay niaraka taminao teto amin'ity fotoana ity. Manopy ny masonao aminay tokoa ianao ary mitodika aminay izany teny izany, mampahafantatra fa ny teboka voalohany iarahanay mandeha aminao dia ny fibanjinana ny hazo fijaliana izay mamadika ny hevitra araky ny olombelona rehetra, mahatonga anay hanana fisainana vaovao, fiainana vaovao, fihevitra vaovao, handeha amin'ny lalana vaovao. Eny misaotra anao izahay fa ampaherezinao izahay hiaritra, aharitra ho tonga amin'ny fanjakanao, ho tonga amin'ny fahavokisana raha noana, ho tonga amin'ny fifaliana raha malahelo.
ho tonga amin'ny fankasitrahana raha lavin'ny olona. Dia misaotra Tompo afaka hialohanay lalana amin'izany teninao izany amin'ity tontolo andro ity. Apetrakay manontolo eo am-pelantananao ireo fandaharam-potoana efa voatsipitsipikay heverina ho tontsaina nefa rantsano izay tsy araka ny sitraponao amin'izany, ary ampahereza izay avita fijoroana ao vavolombelonao ao anatin'ireo fandaharam-potoana samihafa ireo. Eny mangataka sy manantena aminao, mbola androtsahanao ranonora-pitahiana amin'ity tontolo andro ity, ka ho ambininao amin'ny zavatra rehetra takizay nambinanao ny fanahina ihany. Dia jereo ary hevero ny fiainanay isan'ankonana, ny ray aman-dreninay, ny ray tapo aminay, ny vadinay tsirairay avy, ireo zanaka nomena ho anay, na lavitra izy ireny na akaiky anay, dia ataovy ampy mizara ny fahasoavanao sy ny fahasambarana marina avy aminao. Jereo ny firenenay ary ajoroy amin'ny kery sy ny amin'ny fahasoavanao ny fiangonanao. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mitsangana hanonona ny fanekempinoana laharana voalohany isika. Mino an'Andriamanitra ray tsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zananay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nizara napako Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty kanalevina, nihidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy to, avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny finoana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ne ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ne ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.